ena dia faly miaravantsika rehetra indray a manaraka an'izao fandaran'izao a dia ampatsivana antsika isan'andro fa mitondra vaovao mitondra zava-vaovao antsika ny fandarana amin'ity andro an'ity dia manana vahiny atao hoe miavaka ieza be eto amin'ny firenentsika dia tsy izany fa i robe manana Orlando faly miarabanao toko raha ampatsivana kely a mamelana aminareo iteny fofo hoe iza tokoa moa zany robe manana Orlando zany a dia izy fantatry ny olona rehetra zany a tamina tao amin'ny fitahirim-bolam-panjakana azy fa alohan'izay dia manana maîtrise en droit et sciences politique teny amin'ny anjery manontolo izy a izy koa dia nanana ataontsika hoe lalana miavaka kely satria vao 10 taona monja izy dia efa niasa tao amin'ny tahirim-bolam-panjakana ary tena nahafantarana azy mety tsy dia fantatry ny olona rehetra fa izy dia niasa ary niasa tany ivelany zany ao anatin'izay dia efa expert ny FMI izy ary ihany koa zay any Washington moa ny toerana misy azy a ary expert ihany koa ao anatin'le hoe comité du budget et des finances ao amin'ny cour pénal international an'ilay misy azy io ary nanomboka tamin'ny 6 moa zany izy dia DG nany hoe talent général ny tao amin'ny trésor ataontsika hoe raha ny CV no resana PDB zany ao anatin'izay a fa izay no ataontsika hoe vitsivitsy atao mafy azy a anisan'ny namorona ihany koa izy nle atao hoe Picsou azo resana fofoiny momba an'izay rehefa avy eo a fa eto izy dia anisan'ny mpanoratra kokoa izy zany ao anatin'izay satria zay koa mpanoratra namoaka an'ilay boky atao hoe Madagascar vina sy fanantenana tafiditra ao anatin'ny adevitsika androany zany hoe ahoana ny moavany Madagascar inona ny vina tokony miaraka amin'ny Madagascar fantaniko voalohany ao anatin'izay dia hoe ianao nananatrak'io fa eo anivon'izao tontolo izao mbola misy ve le fanantenana ao an'ity Madagascar ty ya misaotra anao amin'ny fanolorana zay natao teo ataoko fa mahafeny momba rehetra ary misaotra ihany koa amin'izay fanontaniana voalohany zay tonga dia mahabango ny tiana olazaina rehetra izay marina tokoa zany a fa raha valiko mivatana dia misy ny fanantenana saingy misy fepetra tsy maintsy arahantsika zany a mba eo amin'ny fanarenana zay firenena zay voalohany aloha tsy maintsy tonga saintsika io le hoe prise de conscience na hoe fahatsapana lalina fa misy tokoa ny tsy mety a misy tokoa ny zavatra tokony amboarina ary io a dia ny olana fototra mihitsy no tokony hojerena fa tsy misafosafo a ary mamerina zay ataoko hoe fahadisoana na erreur teo aloha rehefa mahatsapitsika fa misy zay voazana na tsy fetezana zay dia andao hojerena ny antony mahatonga n'izany olana fototra zany dia eo amin'ireo olana fototra ireo a no ametrahana ny paikady a sy ny lalana rehetra ivoana aminy raha tsy zay a dia tsy ho tafavoaka mihitsy sika ny hitako olana kely manko eto amin'ny firenena ohatrany tsy mbola tena mandeha amin'izay fa ny ady hevitra dia ohatrany mbola mijanona fotsiny ihany amin'ny fanarahana be fahatany a tsangan'olona na fanindraindrana olona na fanasoasoana olona na fandotona sy fanenjehana olona anika ny fifandimbiasa toerana dia miteraka hatrany a fifanenjehana fifamalina faty a dia ny fedina toerana koa dia fedina toerana fanohanana olona toy izany fa 20 taona ty aorinan'ny fahaleovatena nefa i Madagasikara 4 zay ny repoblika nodiavitsika raha 5 ny frantsay a nanomboka tamin'ny taona 720 ny tsika 4 nanomboka tamin'ny 720 ary tsy vitan'ny 4 fefa nisy teteza mita 4 ary ataoko hoe mpitondra mahay maro no ny fandimby teto a fa nefany a amin'izao tsika miteny zao dia malagasy 7 no tsy mandray a $2 isan'andro malagasy 7 no tsy mandray afa-tsy $2 sasany isan'andro ary ny tena mampalahelo malagasy 7 dia tsy mahazo akory ny vola ahafahany mividin'ny sakafo
azahoany an'ilay 104 kaloria ilain'ny vatan'olombelona isan'andro. Ianao maso miresaka an'izay olana isan-karazany zay fa matetika ny olona manam-pahaizana ohatranareo matetika dia lasa mivoaka makany ivelany foana satria mahita le olana eto Madagasikara. Ianao zao rehefa namaky an'le boky zany dia misy hoe diagnostika inona ny tena olana eto Madagasikara eto fanampin'izay fandraisanao teo. Le tena voalohany aloha ary marina tokoa le hoe be dia be ny malagasy ataoko hoe manana fahaizana manokana amin'ny sehatra zay misy azy fa tsy mety koa manko tsy misy koa zany hoe manana fahaizana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa amin'ny zay mety sehatra hoe manavanana anao dia maro ny malagasy manana fahaizana amin'ny sehatra isan-karazany kanefa lasa any ivelany any tokoa izy ireo ary ataoko fa maro ny malagasy fantatro any ary mamiratra amin'ny sehatra iasany avokoa izy ireny dia mifanontany na zay sam'izay dia mifanontany hoe fa ahoana moa no misy an'izany fa maninona tsy any Madagasikara mampalahelo tokoa ny zavatra misy eto Madagasikara fa eto aloha zany dia tsy haiko na misy an'izay complexe tsy haiko loatra mandika an'le izy moa hoe complexe fa ohatrany hoe raha vao malagasy manam-pahaizana eto amintsika na ny maro eto amintsika ny teknisianina maro eto Madagasikara no mijoro milaza ny zavatra tsy mety dia raisina avy hatrany hoe na miseho tohinina na fanjakana kely ao anatin'ny fanjakana na fanoherana avy ao anatiny dia atao daholo zay fomba rehetra atao hoe androana azy mba hiala any ivelany zany dia soketaina tsy enona nefa raha vao ny vahiny no miteny dia avy hatrany dia ekena na dia ataoko fa ny tsisy manana mahalala ny olana eo amin'ny tanina afa-tsy ny manam-pahaizana sy ny olona miaina ny olom-pirenena miaina eo amin'ilay tany zany raha ny olona eto Madagasikara no tianao resana raha za manokana ary anisan'ny soratako ato anatin'le boky moa le izy dia nankitelo lehibe no hitako hoe mila soritana tsara ny ray dia lafy ny ara-toetsaina ara-kolotsaina ny faharoa lafy ny ara-teknika ary ny fahatelo lafy ny ara-politika eo amin'ilay lafy ny ara-kolotsaina dia rahantsika mahita fa tena eo le fahaverezan'ilay fahendrena malagasy tany aloha eo ny fahavoazan'ny toetsaina zany hoe fahasomban'ny toetsaina anika na le sotoavina rehetra zay nahafantarana ny malagasy hatr'izay ny fihavanana ny firaisan-kina ny fifanajana eo amin'ny fiarahamonina ny fitiava-tanindrazana dia tsy hita soritra ntsony eo amin'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny fa toa zary fitiavan-tena fitiavam-bola fitiavam-boninahitra anika zy zavatra rehetra na ny fomba fitantanana ny toetsaina hoentina mitantana ny rafitra rehetra zay ajoro hitantanana ny firenena ifehezana andreo are-pirenena sy ny fonam-bahoaka dia ohatra ny mandeha sy mifototra amin'izay fitiavan-tena fitiavam-bola fitiavam-boninahitra zay ka zay ny anankiray aloha ary zany dia any amin'ny resaka fanabeazana mihitsy no fototra ny olana ny amin'izay resaka kolotsaina zay ny fahitako azy satria ary magaga ny tolo taloha tsy nandeha tany an-tsekoly loatra ary tsy manana diplôma ambony be ohatra tsika ankehitriny zao fa ny fanabeazana ny zanany dia hitatsika tamin'ny fomba fiainana eny amin'ny fiarahamonina zay fifanajana eo amin'ny fiarahamonina zany nge tsy misy tsony am'izao hoe am'izao zany mifanenjika sy mifandoto zany na olon-dehibe na izy tsy akifidy tsony taloha nefa manana ny toerana eo amin'ny fiarahamonina daholo ny firaisan-kina ny fihavanana dia am'izao fotoana zao aleo veritsika alakala-pihavanana toy zay veritsika alakalam-bola am'izao fa mivadika tanteraka le izy dia nefa hainy tolo zany nanabe ny zanany nitaizany zanany teo ambonin'izany soatoavina malagasy zany ataoko fa raha tsy miverina amin'izany fomba fitaizana sy fomba fanabeazana ny zanaka malagasy taloha zany tsika ampidirina ao anatin'ny ny rafitra sy ny fototra ny fampianarana amin'izao fotoana zao manampy areo le fahaiza manao ampianarana ara-teknika zany ny matiera isan-karazany any ampianarana dia tsy voatra mihitsy zay tsy hiova-tsony zay toetsaina zay fa hitarika eo foana zay anankiray ary ahitana n'io fitiavan-tena io daholo ny seha-mpamokarana rehetra afaka miteny aminao eto mety tsy ho ampy ny fotoana antsika fa na any amin'ny famokarana fambolena sy ny fiompiana
ny any amin'ny fitrandrahana ny arenakebony tany ny any amin'ny resaka angovo fitantanany angovo eto amintsika ny any amin'ny sehatry ny ataoko hoe service any amin'ny resaka fitantanam-bola isan-karazany eo ihany koa ny ataoko hoe sehatrasa rehetrarehetra any fitantanana ny orinasam-panjakana any amin'ny fitantanana ny trosam-panjakana dia hitanao avokoa io fitiavakely io io fitiavam-bola io io fitiavam-boninahitra io io fitiavatena io azo porofony zany ary atao anatin'ity boky ty moa misy kely an'izay ihany ny antony faharoa dia ara-teknika hoy ireny ataoko hoe arena voajanahary maro be CCN eto Madagasikara reny ireny ataoko hoe tombondany zay nomeny Zanahary any Madagasikara ny ranomasina midadasika ny arena ranomasina ny arena kibony tany ny zava-maniry sy ny biby velona eto Madagasikara zay 20% dia tsisy afa-tsy eto Madagasikara sy ny angovo ny masoandro ny rano ny rivotra zay misy eto Madagasikara reny dia tsy tonga dia mivady afaka mivadika sakafo na fitsabona na vola hoenti-manana zany anatsarana ny fiainam-pona fa mila ny atao hoe fampiasam-bola na le investissement eo ny investissement atao aty amin'ny fanjakana ny fanjakana sy ny vondram-boakaparitra zany investissement public eo ny investissement privé zay atao ny sehatra tsy miankina dia tsorina fa eo amin'io investissement reo no lazaintsika foana fa tsy ampy no enti-manana any ka miankina amin'ny famatsiana avy any ivelany foana isika indraindray dia mandoalika mihitsy aza miandry an'izay mba famatsiana kely ary rehefa ny olona moa mamatsy anao dia tsy maintsy zay tiany atao azo atao tsara mihitsy azo atao ny miala tanteraka hoe miala tanteraka aloha dia angambany tsika miainao anatin'ny hoe fanatotoloana amin'izao na ny varotra iarahantsika amin'ny zareo ny fifanakalozana isan-karazany tsy maintsy misy foana ny fifandraisana fa ny zavatra azotsika ilana kosa dia ny fiakinan-doha na le atao hoe dépendance chronique amin'ny any ivelany dia ho lazaiko anao le izy amin'ny investissement public ohatra zao raha firafitra io teti-bola mpanjakana io dia hatrizay dia ny 70 isan-jato anie dia lany amin'ny fampandehanan-draha raha mpanjakana ny 30 isan-jato no vola ampiasaina anaovana ny investissement public investissement sociaux na hoe anatsarana fiainam-bahoaka anaovana ny fotodrafitrasa isan-karazana ary ny 70 na 20 isan-jato n'ireo le 30 isan-jato ampiasana vola reo ara mbola ny vahiny avokoa no miantoka azy dia za manokana ataoko hoe vavolombelona nahita satria voalazanao teo fa 20 taona mahery no miasa ary nitazona ndraikitra tao anatiny io tahirim-bola mpanjakana io vavolombelona mahita ihany no hoe ahoana ny fandehany ty teti-bola ty tokotrana dia ny zavatra hitako sy tsapako aloha ary azo porofona dia ny hoe be loatra ny fandanindanimpona be loatra ny fandaniana tsy mandeha any amin'izay tena tombontsoan'ny firenena tombontsoan'ny vahoaka ary ny tombontsoan'ny toekarena zany hoe mampitombo ny ambaindaniny eto amin'ny toekarena mbola nohony le toetsaina le voalohany teo ihany le hoe fitiavatena kely fitiavam-boninahitra fitiavana tombontsoa le rafitra io teti-bola io mihitsy zany dia za zao mitena aminao fa raha te hiala amin'izay tsika ny investissement public fotsiny resako aloha dia andao atao ary za moa mivoy an'izay hoe fanadiovana ny fitantanam-bola mpanjakana ary fanovana ny rafitra ny teti-bola mpanjakana tiako tenena amin'ny teti-bola mpanjakana dia ny teti-bola mpanjakana fohy be sy ny teti-bola ny vondrom-bahoaka paritra zany zay tena ahitana taratra n'ireo olana amin'ny rafitra ny teti-bola reo dia inona no ataontsika amin'izany andao iarahana mijery ary hoe reto amin'le fampiasam-bola reto amin'le fampandehanan-draha raha zay hitanay maro be ny fandanindanimpona ary tsy mitondra vokatra loatra dia andao reny fehezana misy boky gazety tahiry zay navoakanay isam-bolana taloha tamin'izako tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana io moa mampalahelo fa rehefa nalefa dia tonga dia tapitra atreo koa lay ny gazety mety misy ihany fa le zavatra voizany zany no vaina tanteraka nefa fanazavana fitarian-tsaina sensibilisation conscientisation tena natao hoe tanjo natao anatiny io dia tao anatin'ireny efa navoakana isam-bolana hoe tia misy fandanindaniana tokony hofehezany reny be dia be izy ireo ao reny karazana subvention isan-karazany reny zay hita fa tsy mipaka any amin'ny
any amin'ny vahoaka na any amin'ny toe-karena fa vao maika ary ohatrany mampana-karena an'izay efa mana-karena ohatra. Eo ihany koa reny transfert isan-karazany na fandefasana vola amina autre organisme public moa izy zareo manao any teti-bola nefa autres organisme public zany mialatsiny fa ny atao hoe organisme public dia ny fanjakana fohy be, ny établissement public ary ny collectivité na mivondrom-boakapatra. Reo telo reo de efa samy manana ny teti-bolany ka inona le mbola hoe vola alefa any amin'ilay organisme public hafa de reny koa rehefa tena diniany reny de aya mivadika fandaniana ty amin'ny sehatrasa-panjakana efa manana teti-bola aty amin'ny fohy be ihany. Reny koa zao azo fehezina tsara fandanindaniana isan-karazany ohatrany hoe fanatsarana ny tranom-panjakana hitatsika fa somary ratsiratsy daholo ihany nefa ny vola lany amin'io vola tsy toko sy foroana raha voafehy atsika koa reny. Ny solika moa de efa io anisan'ny nahafantarana ny tahirom-bolam-panjakana ny ataoko hoe ny resaka be natao momba n'io resaka fandaniana ny solika io any amin'ny valopolo lavitra isa ariary isan-taona farafakeliny ny fandaniana ny solikotsika mba ampitahaiko amin'ireo firenena isan-karazany mba nitsidiako sy nesako ihany de anisan'ny tena mandany be i Madagasikara. Azo fehezany zany za manokana raha mieritreritra fa raha voafehy atsika ireny fandanindaniana foana ireny na fandaniana tsy de mipaka loatra any amin'ny fiainan'ny vahoaka na any amin'ny toe-karena dia reny ny ekônomia azo am'ireny zany no alefatsika makao amin'ny le fambatsim-bola le anaovana anatevenana ny investissement public ataoko fa tsy manana dépendance na mandoaly voatery mandoalika amin'ny firenena any ivelany ohatra zao isika zany amin'ny resaka hoe fanatsarana fiainam-bahoaka sy ny sisa sy ny sisa. Ianao moa zany tazako ato amin'ny anina ato amin'ny CV hoe mpanolotsaina ny any Guinée nao miresaka arabola afaka azavainao kely ve le izy de inona ny tena nanosika anao zany hoe zay hoe any reny mandeha fa tsy eto toerana no mitondra ny hoe fandraisan-jazy raha sitraka ao ho toizako kely angamba le fanazavako teo satria antony telo izy manko le izy de aveo iverenako zay fanontanianao zay amin'ny zany zao amin'ny olana hoe famatsim-bola aty amin'ny fanjakana zany de iala teknika eo ihany koa de misy koa ataoko hoe mbola vokatra le toe-tsaina ihany koa satria asa raha fantatritsika fa 500 ny teti-bola fohy be ihany no alefa makany amin'ny commune sy ny vondrom-bahoaka pahatra zany zany mahatonga an'le hoe 10 mety sy roa tapitrisa ariary isa-taona ny fanampiana reny commune reny nefa ny plan communal de développement de asena ataon'izy reny ary vitany tsara ary tena misy tetikasa paikady mety afaka manova ny fiainan'ny olona any fotony ary io moa de tena za de mivoy an'izay tsy misy fampandrosony zany eto amintsika raha tsy mainga avany amin'ny foto any angeny misy ny tanimbary ho alebiaziny any misy ny tanimboly ho alebiaziny anatsarana ny vokatra zay mihitsy any misy zezika ho atao any misy toadrano kely ho amboarina andrahana ny tanimboly sy ny tanimbary any misy lalana ahafahana mamoaka ny vokatra tokony atao any misy tetezana tokony atao any misy ary nga merana ny any amin'ny fototra any mahafantatra ny olona eo amin'ny fanabiazana any aminy mahafantatra ny olona eo amin'ny fahasalamam-pony any zany no mahafantatra an'izany rehetrarehetra zany nefa 10 hetsy sy roa tapitrisa ariary ny vola nampiana azy ihany ary ny volany any aminy moa mazava ho azy oakany hoe mahantry raha ny etra ny ataontsika hoe impôt locaux zany hoe ny etra azo avy amin'ny tany sy trano any ambanivohitra any no eritrerentsika hoe iveloman'ny commune de tsy ho velona mihitsy izy de raha mbola zay no rafitra zay foana ny teti-bola ny fohibe sy ny any amin'ny vondrom-boakapahatra de tsy ho tafavoakotsika de za zany mieritreritra hoe raha le vola le azotsika amin'ny fifehezana ny fitantanana ny fampandehanan-draharaha no alefatsika ty ary vola be io azoko porofona fa tena mandeha amina rivorivony lavitrisy io io no alefatsika ato amin'le famatsim-bola anatsarana fiainam-bahoaka fa tsy tantany ny fanjakana fohibe ntsony afany ny fanjakana fohibe fa le tonga de alefa any amin'ny vondrom-bahoaka paritra amatsiana ny renylay
drafy-pampandrosoana isan-karazany reny ataoko fa afaka mandrosotsika satria miara-miainga ny fampandrosoana am'izay satria anyny tonga de misy nyfamatsim-bola ary tadio fa nyfamatsim-bola de miteraka asa miteraka vola miditra ho an'ny fianakaviana ary rehefa miteraka vola miditra amin'ny fianakaviana miteraka vola miditra ihany koa ho an'ilay vondrom-bahoaka pahatra miteraka fidiram-bola ho an'ny fanjakana foibe misy an'izany ataoko hoe zany moa amin'ny ara-toaka rena azo jerena tsara mihitsy fa any amin'ny fototra zany no tokony miainga le izy eo ihany koa ny fifehezana ny hoe arena voajanahary reny tokony izy koa fandraisana andraikitra feno ary tokony omena azy ny fahaiza-manao sy ny andraikitra reny vondrom-boaka pahatra reny zany ahafahantsika mifeha ny fitrandrana reny arena voajanahary reny fa tsy hoe avaty amin'ny ministera avaty Antananarivo avokoa ny feny zavatra rehetra nefa zavatra any alavitra be any zany ohatr'izay koa moa ny ataoko hoe famatsim-bola any amin'ny sehatra tsy miankina ny tena olana eto amintsika zany de ny famatsim-bola banky mbola misy ataoko hoe sakana raha tsy resaka fotsiny amin'ny atao hoe taux d'intérêt mbola avo be satria any amin'ny 9 isan-jato any ny taux d'intérêt eto Madagasikara amin'ny famatsim-bola olana ray goavana koa mbola sakana ohatra am'izany de ny hoe asa raha fantatritsika fa reny vola petra-bolantsika rehetra any amin'ny banky reny 50 isan-jato reny ihany raha betsaka ane no ampiasain'ny banky anaovany fampindramam-bola fa de apetrany any amin'ny atao hoe bon du trésor na any amina fametraham-bola hafa samy hafa zay azahoany tombony bebe kokoa reny zany koa zany mila jerena anankiray ihany koa raha resaka hoe tany fotsiny nataotsika ny hoe finance inclusive na le hoe famatsim-bola madinika microfinance reny nefa io koa tsy nahavahany olana lohatreto satria ny taux d'intérêt an'io raha vao maika be rehefa tena ataony ny kajy vao may mihoatra ny any amin'ny banque zany le izy ary ny resaka garantie na le hoe garantie antoka amin'ny fampindramam-bola koa mbola tsy voafehy satria amin'ny maha hoe mahatra antsika zany de tsy de manana an'izay tokony jerena daholo zany reny rehetraretreny raha hoe zany ny olana nefa ny famatsim-bola any amin'ny tsy miankina de miankina amin'izay le hoe fahafahan'ny mpandrarà fahafahan'ny tokantrano mampiasa vola ary mindram-bola de mamerina an'izany eo ihany koa moa ny fifehezana ara-teknika an'le hoe tetika asa rehetra mba hiteraka vokatsoana hiteraka ohatrany hoe mba ho rentable zany dia mila jerena tsara daholo ny am'izay eo ihany koa moa am'sehatry ny fampiasana vola ny hoe manahoana ny fatokisan'ny mpampiasa vola ny fitsarana ahafahany mampiasa vola satria sao de araha-mbola tafiditra ao anatin'ny hoe sehatra iaran-kolokolo izay hitantsika amin'ny tatitra ataon'ny transparency internationale sy ny bianco isan-karazana ohatr' zany moa fitsarana de reny le ataoko hoe mbola mampisalasala ny mpampiasa vola raha ny mpampiasa vola vahiny no eritreretiko satria mieritreritra daholo ny mpampiasa vola alohan'ny ampiasan'ny vola hoe raha rapitso misy manitsakitsaka ny zony amin'ny mampampiasa vola azy ka miteraka faty antoka ao aminy afaka miantehatra na matoko ny fitsarana ve izy amerina amin'ny laoniny zay fahasimbana na na izay eo ihany koa moa ny resaka fandripalemana raha ohatra zany tsika hoe anatsara ny sehatra fandraharana de tsy vitany hoe fampirisiana amin'ny resaka hetra fotsiny fa mijery an'izay tontolo rehetra izay mihitsy de zay ny ataoko hoe tsy mahampy ny fampiasam-bola amin'ny sehatra tsy miankina koa eto amintsika ny antony fahatelo tena hitako hoe olana ary mahatonga ny fahantrana eto Madagasikara koa de ny sehatra politika indrindrindrindra eto amintsika zany ny adihevitra de mbola mialatsiny amin'ny teny azy fa mifototra amin'le atao hoe culte de personnalité maro ny antoko politika fa vitsy ny antoko politika fantatra amina atao hoe identité zany hoe ny maizy azy amin'ny alalan'ny fodikevitra ijoroany amin'ny alalan'ny vinany zay zany no hitako olana fa rehefa nytoko politika de le olona mitantana an'le antoko politika na ny olona toanany iny foana no hita aloha iny de na indraindraina na asoasoana de ho an'ny hafa zany de rehefa mba miady hevitra de fanasoketanan'lay reo mpifanandrina indray na tsy mitovy hevitra fandotona fanenjehana de fifamidimbiasa toerana de lasa fifamalina faty de zavatra ohatran'izany foana na le culte de personnalité
fa ny ady hevitra zany tokony mifototra amin'ny hoe inona marina ny fototr'olana eto Madagasikara mahatonga nyity fahantrany ity ary inona ny vahaolana dia ny antoko politika na ny mpisehatra politika isan-karazany dia tokony mifototra manana foto-kevitra ijoroana amin'izany hoe inona ny olana raha araka ry zareo ary inona no vahaolana amindry zareo dia eo ny ametrahana an'ilay vina zay nahatonga foana ny teny efa roa taona zay hoe tsy nanana vina loatra i Madagasikara teo fampandrosoana fa ohatra ny efa tonga eo avokoa ny mpitondra zay vao mametraka paikady na ny vina manko tia mo elako tsiny zay ny fandraisako azy tsy de tena hoe fika fitambarana tetikasa tsy zay fa ny vina raha ny fijeriko azy dia fitambarana fanampy amin'ny taona any jery lavitra zany izy io de fitambarana fanampy de amin'iny fitambarana fanampy iny no ametrahanao paikady de amin'iny paikady indray no afahanao mijery ny atao hoe politika zany na paikady isaky ny sehatra zay ny politika sectorielle misy ny paikady akapobeny de misy ny paikady isaky ny sehatra zany de efa mipetrakapetraka zay paikady zay ahoana ny tantananao any sehatra zao inona ny rafitra tokony apetraka inona ny fototra tokony ijoroana sy ny sisa inona no tanjona afaka heritaona afaka telotaona afaka ohatran'izay de zay no ametrahana am'izay vao mandeha ny hoe tetikasa fa neto amintsika de zay aloha natao ary efa eo vao manao an'izay de ny vina koa de jery lavitra jery makany aloha fibanjinana ny hoavy zany fa tsy sanatria jery todika ka raha ohatra 2 taona 3 taona 4 taona 5 taona na efa 10 taona aty amin'ny tantananao ny firenena ianao vao miresaka vina ohatran'ny sao de jery todika aloha no tokony atao fa tsy jery atrika azonao le tiako atao de de eo amin'io ady hevitra io ihany ny vina koa dia tsy ny olona vahiny tsy ny manam-pahaizana vahiny no tokony andrafitra ny vina ho an'ny malagasy ho an'ny Madagasikara za de sahako ny miteny fa ny olona rehetra ny manam-pahaizana rehetra de manam-pahaizana ary mahafeny any amin'ny taniny kokoa tsy misy mahavita mihoatra ny olo-pirenena iray mahafantatra ny olana ny fototr'olana ary afaka mijery zay tena vahaolana mifanaraka amin'ny toe-tsainy mifanaraka amin'izay tokony ho izy ny toe-taniny sy ny sisa fa tsy fanafarana sanatrian'izany manam-pahaizana manokana amerikana frantsay sy ny sisa no andrafitra ny vina eto Madagasikara za de sahako miteny fa rehefa andrafitra ny vina eto Madagasikara ny vahiny de tsy maintsy mijery ihany koa izy ina ny tombotsoan'ny vahiny ny fireneny aloha ao anatiny ary tsy maintsy mba ampidiriny kely ao tadio fa resaka are-pirenena no mila fehezana raha vahiny no asianao manao ny vina hifehezana ny are-pirenenao za aloha ohatrany tsy de matoko loatra hoe tena masaka zay amin'ny resaka politika zany ary io tsisy fanafodiny afa-tsiny hoe fampiakarana ny ady hevitra amin'ny samy malagasy ny hoe inona ny fototr'olana aoka zay ny culte de personnalité fa aoka mba tena ny fototr'olana amin'izay ny fampidiniana ifanakalozana edina hevitra dia andreo antoko politika isan-karazany na mpanao politika isan-karazany na ny olo-tsotra ny fiarahamonim-pirenena de any amin'ny vahaolana sy ny vina sy ny vahaolana no edika-hevitra izany ary raha mififidianana de tokony zany koa ny itondrana azy ane iza maharesy lahatra ary iza no azo eritreretina kokoa fa aomby ary afaka manatanteraka an'izany fa tsy le ataony vazaha hoe marchand de rêve akory ny ao am'resaka politika ihany de ny fifangarony andraikitra ihany koa amin'ny fanjakana foibe sy amin'ireo sehatra hafa isan-karazany meko ohatra ianao ny fanjakana foibe sy ny vondrom-bahoaka-paritra betsaka ane ny andraikitra tokony hotazomin'ny vondrom-bahoaka-paritra raha tsy resaka afa-tsy mifampandrosoana fotsiny fampandrosoana zany de izy ny tokony miassume ny fampandrosoana ny fotony izy ny mahafantatra ny olana any fa tsy tonga de atia amin'ny foibe daholo no andidana za zao namaky gazety inona ny hitako maly de gaga mihitsy resaka fiantsonana inty fitaterana resaka fametrahana angovo resaka fanomezana rano fisotro madio de aty Antananarivo ve ny fitondram-panjakana foibe no mandeha mitokana an'izany sy mamatsy an'izany any fa raha omenao any amin'ny commune ny momba an'izany rehetrarehetra zany ve de tsy ho vitany ve zany
fanaovana tsinitsinina azy ihany zany io tsy voazao a fa hatramin'izay ary zavatra ohatran'izay zany tokony hoe mba jerena mihitsy hoe amenany tena andraikiny izy fa tsy tazomin'ny fanjakana foibe avokoa ny andraikitra rehetrarehetra io moa le mba hahafahana mitazona n'le vola rehetrarehetra ihany ko le niteneniko teo 5 isanjaton'ny volany ka tazominy eto Antananarivo hoe atiny hoe mitsinjara nefa tsy ho voatsinjara araka ny tokony ho izy mihitsy io fa alao ny andraikitra omena dia ny vola koa omena afaka manara-maso ministera isatsokajany miaya manara-maso manao ny ty contrôle isan-karazany ary afaka miasa am'izany ihany koa resolo tena mpanjakana rehetra any mba manao an'izay fanaraha-maso zay fanaraka amin'ny didy amandalana fanjakana zany de tokony hoe mametraka ny didy amandalana mametraka ny fitsipy dalao rehetra na mifampandrosoana na amin'ny asa sosialy na amin'ny fanaovana politika na amin'ny fanaovana ny fiarikarena sy ny sisa de manara-maso zay le hoe régulateur izy fa ny fampandrosoana sy ny fanaovana ny asa rehetra dia tokony vonim-baoka patra mena andraikitra eo ihany koa fifangaron'ny andraikitra ny hoe fanjakana zay mametraka ny didy amandalana sy ny fitsipy dalao amin'ny sehatra fiarina nefa izy koa lasa mpifaninana ao amin'le sehatra fiarina fanjakana mametraka lalàna hoe manao fanalalàna izy ihany koa nefa no mitarika any amin'le atao hoe monopole amin'ny sehatra sasatsasany fanjakana tokony ametraka mitoeran'ny fiarahamonim-pirenena fanjakana mihitsy nefa matetika no mandeha misalovana ihany koa ny asan'zany fiarahamonim-pirenena raha tsy resaka fa tsy ny asa fanaovan-gazety fotsiny ohatra tsy de haiko loatra moa isehatra io fa ny amiko zany ohatra hoe zany fanaovan-gazety zany de ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena mihitsy satria sady mitaiza no ataon'ny vahiny hoe 4e pouvoir sy ny sisa nefa mifanjakana mihitsy no mife ny ainao manjery mpanjakana rehetra de hitatsika ny fomba fitantanan'ny fanjakana an'izany ohatra nefa izy zany mametraka ny fitsipy-dalàna malalaka ny fanaovan-gazety malalaka n'zao nefa misy an'izay fifangarona andraikitra rehetra izay zany de zay fifangarona andraikitra zay no tokony ho jerentsika koa izy amin'ny manao iny ary zay mahatonga amin'ny resaka ato hoe recadrage du rôle de l'État tsy tokony isalovana ny ty rehetrarehetra ty ny fanjakana fa zay any ny vondrom-baoka patra de amena azy ho an'ny fiarahamonim-pirenena de ho anazy ny famokarana de ho an'ny sehatra mamokatra ny sehatra tsy miankina fa ny fanjakana de tokony fatoka amin'ny fametrahana ny paikady akapobeny ny didy amandalana fitsipy-dalao ary indrindrindrindra ny fanasoavana fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny fanaovana ny fotodrafitrasa vaventy rehetra zay ifandraisan'ny faritra isan-karazany eto Madagasikara ohatra zany hoe mahakasika ny sehatra nasionaly ny resaka fiarovana ny resaka fandriam-pahalemana amin'ny akapobeny ny resaka fitsarana reny le tena hoe andraikitra lehibe any fanjakana reny raha ohatra ka miala miandraikitra ny hafa izy zay tokony anana ny andraikitra fa ataoko hoe monsieur concentré am'ireny mety mba hitombo ny ataoko hoe efficacité-any ny fanjakana zany am'izay fotoan'izay zay anankiray ary farany ao amin'ny lafiny politika ihany de ny crise politika atao anatin'ity boky ty koa dia asehoko amin'ny sary ny ina moa ny atao graphe fa de hitatsika ao fa isaky ny misy crise politika tokotrany dia mitsy ataoko hoe miiba lavitra ny fiarikarena eto Madagasikara za tsy miteny hoe tsy tokony isy tsony ny crise zay aloha ny tokony ho izy fa crise koa nefa mila diniatsika koa maninona ny misy ny crise de misy fihetsem-bahoaka de za ny zavatra hevitry fotsiny am'ireny de hoe fihetsem-bahoaka ve raha ohatra ka misakafo ara-dalàna mba mahazo an'le 2100 calories isan'andro izy afaka mitsabo mitenany izy sy ny fianakaviany rehefa misy tsy salama afaka mampianatra sy manabe ny zanany araka ny tokony ho izy rehefa ataoko hoe manana asa ny tanora mba ataoko hoe io moa tsy maintsy misy foana le taux de chômage fa mba tsy ohatran'izao tambony be zao iny mbola azo verenana koa iny fa za manontany tena zao amin'ny hoe efatralina isa-taona eo ny olona vaovao manana baka inona ny ataontsika am'ireny inona ny asa ho an'ireny raha manana asa ny tanora raha afaka mba manao fialam-boly zay ilain'ny tanora fa aloha vola daholo ny fialam-boly nefa ny asa tsy misy ny vola tsy miditra
afaka mampiasa manao fanatanjahantena zay tiany ny tanora am'izay raha ohatra ka mba mandeha daholo zany rehetra zany manana fiarina misy vahoaka adala ve de mbola hidina andalambe anao fietsehana foana zay zany ka raha miala amin'ny krizy tsika ny krizy a ny fietseham-bahoaka am'le hoe miteraka krizy dia marina tokoa fa mampitotongana ny toe-karem-pirenena fa saingy ahoana ny fomba tsy afa mba mifehany zany krizy zany mba tsy isiny zany tsony de tsisy afa-tsy ny fanovana ny fomba ny toetsaina ny rafitra hoentin'ny mitatana ny firenena mba tena isitraka ary azo tompony am'ireo arena voajanahary be deabe reo am'izay ny malagasy ary ny toe-karena malagasy de tokony mba hipetraka amin'ny tena tokony toerany no ifananatsika nireo arena voajanahary marobe ireo. Ianao anaty miresaka vina ny resaka lavabe momba ny vina misy atao hoe vahaolana entinao anatin'le azo everina hoe raha resaka zao tsika teo n'le olana de ohatriny tsy voavatsony le olana raha fijery azy satria tena lalina loatra le izy na amresaka ara-drafitra zany na ara-toetsaina amresahana teo na indrindrindrindra amin'ny resaka ara-politika enao zao mitondra vina ao anatin'le izy inona ny tena hoe nanosika anao eritreritra an'izay ary hoe azo atao ve le izy za tsy ohatry ny mieritreritra ohatry ny lasa saina tena mbola misy fanantenana marina ary ve ho an'ny Madagasikara ty raha zany olana teneny Andriamatoa zany no everina sy saintsaina ao anatin'le izy inona zany ny fieritreretinao anatin'izay hoe le vina entinao hoe azo atao ao anatin'le izy tena marina mihitsy zany ayanao zany nefa eo mihitsy mono miteny hoe azo atao koa ny manamboatra sy manova mba ho amin'ny tsaratsara kokoa iteraka n'ilay hoe fanantenana tsy adiniko le fanontanianao mikasika ny Guinée teo fa valiko any amin'ny farany fa tonga de le fanontanianao zao aloha no hovaliko zay indrindra ane noteneniko teo hoe tsy azo safosafona intsony ny fanaovana fanady adina ikaroana n'ilay hoe inona ny olana fototra fa le olana any amin'ny fototra mihitsy no tsara avoakatsika ohatran'izay marary ary lalina le izy fa zay aloha ny olana ary ny vahaolana rehetra tokony hoentina ary ao anatina vina anankiray dia tokony vahaolana mahakasika ary na afahana misoroka na manatsara andreo olana fototra ireo fa tsy lay vahaolana safosafona aty ivelany ety atape superficiel zany no tiako lazaina ohatrany hoe fahantrana eo de asa soa no beta ary na mpitondra fanjakana raha de lasa manao asa soa mialatsiny fa ny asan'ny mpitondra fanjakana tsy hanao asa soa ohatran'izay efa fantatritsika hatramin'izay ohatran'ny tena za manokana de ohatran'ny tohana mihitsy mahita n'ireny le mpitondra fanjakana manao asa soa mizara vary tsy menaka mizara zao sy ny sisa satria tsy zay reny de ny mpiarabelona samy mpiarabelona ny fiarahamonina no tokony fanao an'izay satria zay le hoe fihavanana sy firaisakiny fa ianao mitondra fanjakana manana fahefana feno dia tokony ny rafitra ny fandrosoana no imasoanao mba ahafahany vahoaka miala am'izay fahantrana izay le miala am'le fahantrana foto fa raha ifizarana vary menaka isaka mihetsika no ataon'ny fanjakana tsy ho foana mihitsy ane ilay fahantrany ohatran'izany misy sarisary ohatran'izany ohatran'ny ahafahana mitaratra ihany hoe tena mbola tsy tafalatsapaka zany hoe adidy sy andraikitra amma fanjakana mafanjakana hoe manao ny asany na tsy manao ny asany aloha tsy za tsy te hitsarany am'izay fa ny zavatra hitako fotsiny kisarisary andavanandro ohatra reny de ohatran'ny mampieritreritra ihany hoe tsy te hiteny olona moa za fa hitako hatramin'izay teto Madagasikara zany de ny ohatran'ny hoe ny resaka asa sosialy no ataony ny mpitondra fanjakana zay manana fanapahan-kevitra rehetra manana ny fahefana rehetra anova sy anatsara ny fiainam-bahoaka any amin'ny fototra mihitsiny ohatra zavatra ohatran'izany de hitako hoe misy mbola fifangaroana ndraikitra mbola le teneniko ihany tsy fantatra mano inona ny anjara asan'ny fanjakana iny anjara asan'ny tsirairay ary zay indrindra mono na tonga na hoe rehefa hitatsy reto olana fototra reto dia paikady lehibe amin'ny ankapobeny 7 no hitako hoe hevitro zay
ary azo entina ny ady hevitra eo anatrehan'izay paikady navoakako zay dia ary zay koa nirina zany eto amin'ny firenena hoe mba le paikady sy le vina am'izay no anaovana ady hevitra fa tsy resaka olona foana. De ny voalohany zao de ataoko hoe famaritana indray ny anjara andraikitra ny fanjakana ary fampandraisana andraikitra na fanomezana ny tena andraikitra ho an'ny vondrom-bahoaka paritra. Maro be ny zavatra ao anatin'izay lefa voalazako teo ihany moa le hoe tokony amin'ny ambangovangony zany mahakasika an'izay ngamba tsy hiverenako tsony fa raha samy manana andraikiny reo ary amena ny tena andraikiny any amin'ny fampandrosoana indrindrindrindra fandraisan-tanana fampandrosoana ny faritra de midika zany fa omena azy ny fahefana ny rehetrarehetra sy ny sisa dia afaka mampandroso izy. Ny faharoa de fanadiovana ny fitantanana ny volam-bahoaka sy fanitsiana ary fanamboarana ny rafitry ny tetibola na ny tetibola ny fanjakana foibe na ny tetibola ny faritra vondram-bahoaka paritra. Io le efa nazavaiko teo koa hoe le fandanindaniana foana tsy de mitera-bokatsoa ary tsy miteraka vokatra na fanatsarana ny fiainam-bahoaka na fampitombona ny arikarena atao amin'ny firenena asorona avokoa reny. Vita ve no manana le hoe fandanimpoana io satria efa 7 taona zay tsika niteto ohatrany tsisy olona mbola afaka nametraka an'izany mihitsy. Ka za aloha miteny aminao fa efa nanomboka an'izany zay tao amin'ny tairom-bolam-panjakana ary zany natonga anay le nitenenina foana hoe mazava ho azy aloha fa rehefa hanovy ianao de tsy maintsy misy ny fanoherana ohatr'izay résistance ary ny résistance hoentinao amin'izay sehatra zay manko fa be de be ny zavatra tiako tenena fa ny résistance au changement de misy antony anankiroa. Ny ray tsy azon'ny olona loatra no hoentinao makaiza marina moa izy inona le tena tanjona ary inona no tombotsoa ho azo ny daolobe rehefa vita zay fanovana zay ary rehefa hita ny tombotsoa azo ny daolobe amin'ny fanovana le fanatsarana zany dia inona le lalana iny moramora no manova an'iny toe-tsaina iny satria rehefa manazava manao an'le sensibilisation conscientisation ary zay mahatonga anay manao conférence za manokana zao 7 ny conférence vita koa mahakasika zavatra ohatran'izany de rehefa vitanao zay fanetanan'izay le olona rehefa mazava amin'olona l izy de milefitra izy andao atao ario ary lasa manoana ary izy lasa manoana. Fa le faharoa sarotsarotra kokoa satria eo le resaka hoe intérêt le fanovana na tiatsika na tsy tiatsika de tsy maintsy manotoana intérêt tombotsoan'ny sasany zay tena ny fikitra sy nahazo tombony tamin'io le système anankiray io iny aloha de za miteny amintsika fa sarotra iny ary raha mitenako manoka zao de vavolombelona fa inona ny tsy efa natao hatramin'ny hoe fifofona ny aina efa ny ainany zany zasany fianakaviako efa tratran'izany hoe fanafiana mitampy adina tsy misy zavatra very fa soa ihany sorana an'Andriamanitra moa fa narovana tamin'izany fotoana zany inona tsy efa nataony fanenjehana isan-karazany famoronana dossier zava-misy io eto Madagasikara ny fanasoketana sy ny sisa fa io ndray rehefa mijoro ianao ary mijoro io moa le hoe zay koa mijoro tsy mijoro amin'ny marina mitavozavoza fa mijoro amin'ny marina tena mijoro ary mamalibontana amin'ny alalan'ny marina zany za manokana aloha de zay ny ahy satria mijoro amin'ny fahamarinana mijoro amin'izany zavatra ohatran'izany de tsy anaiky lembenana amin'izany fa de mila masa zany de mila mijoro de hitanao koa tamin'ireny fotoana reny fa no zay fijoroana zay nge no ataoko hoe 14 nany sorana teo amin'ny tairom-bolam-panjakana amatale général reny moa fomban-javatra tsy atao olana ny amin'izany fa reny ny rahan'ny malagasy rehetra nahita reny tiako tenenina aminao rehefa manelingelina tombotsoanao de fanovana tianao atao tena sarotra fanovana goavana neny natao teto amin'ny firenena tamin'ireny tamin'ny resaka fitantanana ny orinasa-panjakana mba tsy hahafahan'ny ministera mpiay ara-teknika intsony mijabajabaka any amin'ny fitantanana isan'andro ny vola ny orinasa-panjakana 700 ny orinasa-panjakana atsika tany am-boalohany tsisy afa-tsy 50 amin'izao ary ny akabiazany
dia mitsipozipozy lasa eta tokony hitondra vola piditra vola ho an'ny fanjakana lasa eta mavesatra ho an'ny fanjakana no le fitantanao ohatr'izay ny vitatsika ny fanovana tamin'izany fotoana zany a voaka le lalàna mbola fijoroana tamin'izany dia io no vokany lasa efa zay moa nitaritako an'le resaka Guinée rehefa avy eo fa zay faharoa zany ka ny tiako tenena aminao hoe azo atao tsara io fa mila le atao hoe volonté politique tena le pitarika ny mila manery ny rehetra masa hoe mila hovaitsika io de rehefa vita zay a manaraka ho azy daholo anie ny rehetrarehetra ary ianao koa vonona aloha misedra fa telo a de eo amin'ny fampandrosoana sy ny fiarikarena mifototra amin'ireo sehatra rehetra zay tena nana amin'ny Madagasikara ataoko hoe potentiel de zany raha mieritreritra zao de anankidimy izy ireo a ny ray a resaka angova faharoa ny ranomasina fahatelo a ny arenakibon'ny tany sy ny solika faefatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fahadimy a de ny fizahantany reo rehetrarehetra reo zany a anankidimy reo na ny roa am'ireo fotsiny aroa zany no ataoko hoe tena vitatsika ny tena mivaloriser azy araka ny tokony ho izy a efa mampiova fiainan'ny Madagasikara maro anie ny angovo eto amintsika angovo madio azo fa tsy zay loatra no ampiasaitsika fa alohantsika mandeha any am'le hoe termika zay hofay ny isambolana ny gropy ary vidiny isan'andro ny solika lafo ane zany 10 lavitrisa 500 milliards d'ariary isan-taona no tsy maintsy alohan'ny fanjakana hoe anampiana ny jirama fa rehefa tena dinianao tsy ny jirama no ampiana amin'io fa io le andoavana ny facture ny fanofanany milina isan-karazany sy ny fanjofana ny solika isan-karazany raha io 10 milliards io mba ampiasaitsika ampitombona ny ambaindayany amin'ny resaka fotodrafitrasa amin'ny herin'ny masoandro herin'ny rivotra herin'ny amin'ny rano a ataoko fa mety mavita zavatra tsaratsara kokoa tsika ranomasina moa de 1,200,000 kilomètres carrés roa etsy ray tapitrisa kilomètre tsy mivadimandra ny atao hoe faridranomasina manokana na zone économique exclusive azafady tsy azotsika tambatra amin'ny zone économique spéciale fa zone économique exclusive zany hoe faridranomasina zay any Madagasikara manokana ny arena rehetra ao ny fitrandrana fifezana an'izany indrisy fa hatramin'izao 17 taona ty aoriana tsy manana sambo vaventy tena hoe afahantsika mitrandraka an'io arena be io tsika tsy manana ny atao hoe fotodrafitrasa hoentina mikarakara ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny hoe fikarakarana ny trondro sy ny hazan-dranomasina rehetra afahantsika zany hoe manondrana andreo vokatra ireo ary tsy manana ihany koa ny samboa na ny fitaovana rehetra hoentina miaro an'io faridranomasina io dia ny olona no mangalatra manjony sy maka ny arenantsika eo raha ny fanahadiadiana fantatro zao ana RFI namoaka an'izany 700 millions d'euros na 700 tapitrisa euro ny vola tsy tafiditra amin'ny Madagasikara no izay zavatra izay fantatrao fa misy vola ohatr'izay koa ny resaka arenakibon'ny tany banque mondiale de nilaza fa 100 tapitrisa hatramin'ny 200 tapitrisa dollara raha ny volamena fotsiny no resahany no vola verya a Madagasikara no ny fanondrana tsokosoko ny volamena 17 taona ty aoriny zany ohatra fotsiny zany omeko rehetrarehetra zany fa mety mahita ohatra be deabe aminao ako ary maromaro moa nataoko atao anatin'ty ny resaka fambolena sy fiompiana zay tena tsika de manana 20 tapitrisa mahery hektara tany azo volena amintsika miteny zao de mbola ny 300 isan-jatony no voavoly raha te hampitombo ny vokatra isika de mila mampitombo ny velaran-tany volena mila mampiasa teknika mampitombo an'izany vokatra zany sy ny sisa fa hatramin'izao aloha de mbola tsy misy zany ary resaka vidim-bary vidin'ny hena io mandainga zay milaza fa resaka baguette magique na resaka zay foana moa le tena hoe vahaolana superficiel hoe alaina manao inty importation androany a de milamina eto aloha de milamindamina fa de rehefa tapitra indray stock iny de miverina indray le resaka vary fa ny vokatra ihany fampitomboana ny vokatra zay mamome ny tolotra rehefa aveo eny an-tsena
sy no ataoko hoe mampiena anio vidin'entana io zany raha eto amintsika zany ohatra zay koa ny omby enomby ohatra fantatritsika fa tamin'ny taona 1 malagasy ray manana omby efatra raha ny atotanisa zany jerena ampitahina amintsika miteny zao omby ray zarainy malagasy 3 na efatra de gaga avetsika miakatra ny vidin'ny enomby tamin'ny atserovako saina zao taloha rehefa irahana metsena de 20 ariary ny kilaoan'ny omby tam'zany zany vola hoe etsenana tam'zany am'izao fotoana zao mihoatra ny ray alina ny vidin'ny enomby io tsy resaka hoe iza no ina fa le tolotra eny atsena ny mekely mevitsy ny mpitady nefa tinady nefa me mitombo vahoaka mite hinana sy mihinana mitombo de tokony amboarina koa misy politika io omby io zany mila jerena zay le tiako teneny nato zany hoe ifitorana ary jerena zay tena tokony atao am'ireo sehatra tena nana malagasy erijika ireo faramoly teneniko teo ny fizantany etsy Maurice nosy kely 2000 km² ray tapitrisa isa-taona ny mpizahatany tongany eto Madagasikara 592 000 km² ny torapasika mitovy amin'ny any Maurice ny masoandro mitovy amin'ny any Maurice midadasika ny toerana mahafinaritra samihafa feno eto Madagasikara nefany ny azahoana roetsy 200 000 touristes ary efa foivoly isa-taona misy antony ao misy fotodrafitrasa tokony atao na fotodrafitrasa amin'ny resaka fiantsonany seranam-piaramanidina seranatsambo satria mpizahatany amin'ny sambo koa ny tena mandeha tsika nosy raha teo nefa ateneno ary hoe aiza ohatra ny misy seranatsambo ahafahan'ireny paquebot lehibe na sambo lehibe mpitondra touriste reny ary raha tonga izy manahoana ny fotodrafitrasa fandraisana trano fandraisam-bahiny ny trano fisakafoanana ny fitaterana isan-karazana zavatra ohatran'izany mila jerena raha te hampitombo an'io fa tsisy coup de baguette magique zany raha ohatra ka ampandroso zay le fampandrosoana de teboka fa efatra amin'le paikadiko zay mba voiziko ato ary etsokiny olona iadevitra de eo am'le hoe fijerena indray ny fototra ametrahana ny rafitra ny fanabeazana ny fampianarana ambony ary ny fikarohana azavay kely io fototra ny fanabeazana hoy de tokony ampidirina any an-tsekoly mihitsy ny fomba fanabeazany taolo ny fampidirana an'ireo le soatoavina malagasy fa iny zay tena very am'izao fotoana zao misy hevitra zany mila vahatsika ny fanabeazana sy ny fampianarana fanabeazana de zay le hoe inculcation de valeur na hoe fampidirana soatoavina ary fampianarana de reny fampianarana ataotsika zao reny miditra matiera faiza manao isan-karazany reny tokony atambatra ireo de mamea olona sady mahay no endry manam-panahy fa tsy mahay fotsiny ka tonga hoe baka plus zao nefa raha vao mahazo fahefana de mandray ny tena no Andriamanitra mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra mahay ny zavatra rehetra ary manapa-kevitra ny amin'ny fiainan'ny olona anankiray mihitsy ara na amono anazy sy ny fianakaviany ara de zany le teneniko hoe resaka fitiavam-boninahitra be ohatran'izay ny fikarohana ny fampianarana ambony aloha de efa nyteneniko teo izy fampianarana ambony dia ahoana ny tonga nanatsarana an'izany 5 alina isa-taona ny bachelier vaovao nefa ny ataoko hoe ny azon'ny université ampanjakana raisina vitsy de vitsy raha ireo zany de nefa makaiza zany reo ambin'ireo zanaka manam-bola afaka mampianatra ny zanany any amin'ny tsy miankina fa ny eto ny daolobe mbola sélection de dossier satria tsy maintsy sélection de dossier koa satria tsy ampy le fahafana mandray de makaiza zany le ambin'ireo tokony misy fiofanana ataon'ireo ary za de mivohiny hoe ny fiofanana arakasa amena ny zaza malagasy dia tokony fiofanana miompana na mitodika am'ireo arena fifehezana ny arena voajanahary misy eto amintsika resaka angovo raha te hifehany angovotsika de andao amokatra malagasy tanora tena mahafeny resaka momba ny angovo zany aiza ny anarana momba n'izany eto Madagasikara raha te hirifehany ranomasina tsika de tokony ny arena an-dranomasina tokony manofana ny tanoratsika
amin'ny resaka hoe fifehezana ny arenan-dranomasina sy fitrandrahana an'izany ohatran'izay koa ny arena kibony tany ohatran'izay koa ny fizahantany moa efa misy ihany ny fizahantany amin'izao ny fambolena sy ny fompiana tadidiko i dadaberatsiraka angamba namorona an'le hoe lycée agricole sy ny karaza fa aizy reny amin'izao tokony mba atsaraina sy voizina zany ary ny fikaroana mba fantatrao fa amin'ny huile essentielle tena malaza sy lafo indrindra ran'izao tontolo zao de ny akamaroany eto Madagasikara daholo ny zava-maniry angalana azy nefa tsika malagasy ary tsy mahafantatra an'le izy akory de ny olona vidin'ny olona varibobe eto de ahodiny any de miverina eto amintsika lafo be na eran'izao tontolo zao misy an'ireo zavatra manavanana hoe tsy misy efa-tsy eto Madagasikara ary tena tokony fehezintsika de tsika no mahazo ny tombony rehetra amin'izay fa raha tsy misy ny fikaroana eto amintsika afahana mifehan'io zany hoe toanana mihitsy ny mpikaroka amin'ny tokony afahana manao an'izany fikaroana zany sy azahoana ny vokatra hoentsika misitraka an'izay tena hoe zavatra arena eto amintsika de tsy ho vita mihitsy zany de mitodika amin'izay le hoe fifehezana ny zavaboary eto amintsika zany io fikaroana scientifique io de zay le hoe fanavaozana ny teraka politika sectorielle tokony foto-kevitra paikady moa zay fanjaran'le hoe paikady any amin'ny sehatra amin'izay zany no mijery inona ary raha zay no atao ny fahadimy de ny hoe fanatsarana ny sosialim-bahoaka na ny fahari-piainan'ny mponina na le bien-être koatra ny fahasalamana zay efa tsy ho resahana angambany de za misitona ny saina manokana amin'ny resaka hoe fisotrondronono mbola ao anatin'le soatoavina malagasy hoe manaja zoky olona ihany de za manokana mahita fa misy régime telo zay tena tsy mitovy eto Madagasikara ary tena misy hoe injustice amin'ny resaka hoe fiahinany zoky olona ohatra resaka prévoyance retraite ny tiako tenena eo ny retraite ny mpiasam-panjakana zay ataoko hoe metimety ihany azo iriranana ihany satria misy fanampiana goavana ataon'ny fanjakana ao amin'io tsy ampy foana le caisse de retraite zay cotisation na latsakemboka ataon'ny mpiasam-panjakana no ao anatiny sy ataon'ny fanjakana de raha tsy ampy io andoavana an'le retraite na mba ampitombona an'le retraite mba tsy de ilatsaka loatra ny toe ny fahari-piainan'ilay mpiasam-panjakana rehefa misotro ronono izy de manampy foana ny fanjakana hatrany amin'ny 200 milliards d'ariary any io isa-taona de tsy andaniny ny retraite nireo sehatra tsy miankina knapsa zany mba manao cotisation koa mpiasa tsy miankin'ireo mba manao ary mandohetra ohatran'ny mpiasa rehetrarehetra ary mba raha sitrapony izy ireo koa de mba ho tsaratsara ihany koa ny fisotrondronono kanefa atreto aloha tsy isy fanampiana dia somary latsaka kely na latsaka be mihoatra amin'ny mpiasa-panjakana ny fisotrondrononona raha tsika mahita zany ary ny etsy andaniny fatelo 20 isan-jato ozy tsika na ndritra n'izay taona rehetra zay de nafantatra foana 20 isan-jaton'ny malagasy de miasa eny a-tsaha mamboly miopy sy ny sisa sy ny sisa fa mba inona ny fiahina ara-tsosialy na rehefa tonga zoky olona tonga amin'ny taona tokony isotrondronono reny olona any ambany vohatra rehetra ireny de zay zany mba tena fanontaniana petraka tokony misy ny fijerenan'zany fantatro ny knapsa fa ohatrany hoe efa manao ny fanadihadiana rehetra momba an'izany ary tokony apprécieny izy ny amin'izany fa tokony efa fotoana mihitsy zao tokony mba hijerena manokana andrazoka manana an'izay tsika ary azo jerena ny fomba natatera tsy tsika ny firenena voalohany anao an'izany ko mba maka inspiration any de apetraky tsika malagasy koa jerena mamalagasy de mba mijery ny vahaolana momba an'izay zany ary azo anaovana ady hevitra zany azo anaovana ady ny olana eto amitsika raha voakako indray zay hevitra zay de raha pisy tonga de misiaka sy ny sisa indray manaraka de ny hoe refonte ny système de sécurité fandriampahalemana zany resaka fanamboarana ny rafitra ny fandriampahalemana ny fiarovana ny vahoaka sy ny ainy ny fananany ary ny atao hoe protection civile zany hoe le vonjy aina vonjy taitra sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa reny koa ary ny resaka fitsarana misy tokony amboarina zany satria fantatra ny olana fototra ao anatin'ny reny dia manaraka ary azotsika resahana eto zay moa zany le izy fa azo amboarina tsara reny ohatra ny resaka fandriampahalemana de tokony averina jerena mihitsy aloha izy amin'ny manao inona
aizany misy ny tena riska de ahoana ny fomba ioccupena nylay le Madagasikara, iza ny tokony anao aniza, aiza ny tokony ipetrahany rehetrarehetra. Fa za manokana de mahita zao hoe feno camp miaramila camp na gendarme eto andrenivohitra sy ny sisa ny any ambanivohitra any de mijaly amin'ny rehetrarehetra nefa amin'ny resaka asan-dahalo sy ny sisa eto mba misy pompier zany, eto mba misy zany hoe vonjy sy karaha. Fa ny olona tratrany accident na tratrany maty an-drano na sy ny sisa any ambanivohitra rehetrarehetra any amin'ny tanan-dehibe any inona ny anjara mba ho an'ireny sy ny sisa. Ny fitsarana 70 ny tribunaux de première instance nefa ny district 720 aiza no zavatra ohatran'izany. Fitsarana arabola tribunaux financier 9 nefa commune 900 mahery no tsaraina. Zavatra ohatran'izany zany tokony jerena daholo ary na ny condition esan'ny fitsarana tsy mahalala foana ako fa fitsarana ara de indraindray na taratasy tsy misy tokony jerena daholo ny zavatra ohatran'izay. Ary ny farany tena farany de eo am'le hoe redynamisation et valorisation de la jeunesse, na hoe ny momba ny tanora zany apetraka amin'ny toerana tokony moiza satria maro anisan'ny tena fanotra lehibe ho an'ny fampandrosoana ny fananana tanora maro anisa. Satria tanora ny tena tompony ho avy, tompony vina zany tanora ny tompony inty angovo sy ny hery hoentina mamokatra rehetra, hoentina miasa. Tanora ny tompony fahaiza manao amin'ny fampianarana sy ny fiofanana zay azy mipetraka zay. Fa efatra nefa araky ny eritreritro ny zavatra ilain'ny tanora mba hafahany tena manome ny tena toko hoe le meilleur d'eux-mêmes filazana zay ngambany hoe tena hafahany mivelatra tanteraka ary mandray anjara feno eo amin'ny fampandrosoana. Ndray de nyteneniko teo fanabeazana sy ny fampianarana ary ny fampiofanana azy, fanomanana azy hiditra amin'ny sehatry ny asa. Le fanabeazana efa nresahantsika teo hoe tsy de ao. Ny fampianarana aloha misy diplôma be, fa le fanomanana azy hiditra ao amin'ny sehatry ny asa tsy de misy loatra. Fa vo avy any amin'ny université izy de mitady hiditra any amin'ny sehatry ny asa nefa sehatry ny asa ndraindray misy spécificité be de lasa mbola vo misadapta na ohatran'izay. Zay mahatonga ny tanora ihany koa hoe tonga ao de tsy fatany na ny ataony raha tsy guidena aloha sy ny sisa. Eto amintsika zany resaka stage, resaka formation professionnelle miteneniko anao teo am'le tena potentialité amin'ny malagasy tsy de misy loatra. Any andafy misy an'izany hoe apprentissage, resaka stage, resaka ary anjara fanjakana mametraka an'izay politique zay mba aprisihana ny sehatra tsy miankina hiditra andray anjara feno am'izany fanatanterahana an'izany politique zany. Eo ihany koa moa le resaka hoe sekoly tokony alefa am'izay sekoly manofanarak'asa arak'izay tokony ho izy teo. Ny faharoa ilain'ny tanora de asa eto amintsika. De ny asa nefa raha antsika mahita io zany fa tsy misy aloha ny asa eto satria ny miteraka asa de ny fampiasam-bola, ny investissement na amin'ny sehatra publika na amin'ny sehatra privé zany le izy. Dia zay nefa ny tsy ampy araky le fanazavako tary aloha de mazava ho azy fa misatra koa ny fitombon'ny asa. De io tsy mahagaga raha lasa mandeha any amin'ny sehatra informel, le manao asa kely madinika mivaribahatra sy ny sisa sy 100 ny transaction eto Madagasikara dia any amin'ny sehatra informel avokoa. Ary tanora no akabiazany manao an'izany any satria tsy maintsy mitady mamorona asa ho anazy izy na amin'ny sehatra zay hitany eo zay mamoramora ny ataony eo satria tsy ampy ny asa aty amin'ny sehatra tena toko hoe sehatra manara-dalàna zany. Fahatelo ilain'ny tanora de fialamboly. Fialamboly eto Madagasikara de aloha vola avokoa, jery spectacle ianao de mandoha vola, ijery match ianao mandoha vola rehetrarehetra. Ianao sady tsy anasa, tsy manam-bola, manisany manahirana ny tanora maro de zay le lasa mivarina any amin'ny zava-mahadomela sy ny sisa sy ny karazana. De ny farany de mivelatra amin'ny resaka ara-panatanjahantena. Zay satria manana angovo izy manana ny talentany izy tokony hiditra amin'izay. Fotodrafitrasa tsy ampy koa satria mbola tsy ampy koa le famatsim-bola. Zay natonga ny Big Som zao mivoy an'le hoe andao ary zay ananantsika foana aloha no asandratra sy ahiratra. De zay andao hivoya ny fanatanjahantena lalaovina eny amin'ny torapasika, beach volley, beach soccer sy ny sisa ary tena mana-talenta tsika satria
voananao championnat d'Afrique voalohany tsika de champion d'Afrique ino mba tiaka any milaza fa 10 amin'ny ankizy nay ao majanga milalao eo amin'ny torapasika zay nivoiziny Big Soma nandrafitra ekipa nationale tao amin'ireny de anisany mba nitondra an'ireny vokatra ireny zany hoe ilain'ny tanora raha hivelatra amin'izay zavatra raha tena te amme ny tsara indrindra ho aminy ary ahafahany mandray anjara mivelatra eo amin'ny fampandrosoana de tokony jereny reo anankiefatra ireo zany efa mahalala fa nitety-bola omena zany ministeran'ity tanora sy fanatanjahanteny zany de anisan'ny faralahiny ary ny any amin'ny tety-bola atokany ny any amin'ny vondrom-boakaparitra ho an'ny tanora sy ny fampandrosoana ny tanora ary de angambany tsy misy satria na ny karamany mpandrarao aminy ary tsy misy zay ngamba no amaranako le vision le momba n'le Guinée teo rehefa nasorona teto Madagasikara moa ny tena de nalay ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho personne ressource zany hoe manampahaizana azo ny ampiasaina irahana amin'ny tany rehetra de anisany iraka no tanterahako tokoa zany ny tany Guinée tsy tany Guinée ihany fa tany afrikana vitsivitsy atao koa mo Tchad ohatran'izany dia ny asa natao tao zany de hoe manampy azy ara-teknika amin'ny hitondra ametraka ny drafim-panavaozana ny fitantanana ny volam-bahoaka ary anampy azy amin'ny fanatanterahana an'izay de ohatran'ny natao teto Madagasikara tamin'ny fotoan'andro ny tantanany tenany le izy moa zany zay eto sady mamaraparana ny resaky antsika le vinana petraka ao ty moa zany de hatramin'ny 3 inona no antonga le hoe 3 zay satria amin'izao koa misy koa ny zay ananan'ny olona hafa hoe fisandratana 3 iza no nakaniza sa ahoana no fipetraka izay zavatra araka ny teneniko teo ny vina moa zany de jery atrika jery manatrika izy io momba nyty boky ty manokana tika no manazava efa tamin'ny volana mai 17 izy ty no efa voasoratra ary hitanao amin'ny fiteny fanolorana ato ara dia volana mai ny datana ny voaka official zany hoe amin'ny lay dépôt légal izy tamin'ny septembre 17 ary efa eny amin'ny librairie na ny fivarotam-boky rehetra eto Madagasikara ny dikateny gasy satria na dika amin'ny teny malagasy ranoray koa izy tia ary ny dikateny frantsay de hitatsika amin'ny tambajotra Amazon zany le izy ny tiako lazaina amin'izay aloha ny vina de tsy voazao no miresaka ny vina fa efa araky rehefa tandrika efa hatramin'izay ary ny boky nysoratana roa taona nanoratana nyty boky tia efa tamin'izany no nyresaka vina izany ny vina araky mahajery atrika azy zay ary ato anatin'ty boky ty ary zay moa le vina hoe voiziko hoe tokony hanana vina de mijery lavitra de za tamin'izay nametraka hoe 3 no tanjona farany indrindra ary amin'ny 3 zay le teneniko hoe fanampy fitambarana fanamby amin'ny vina de za mieritreritra fa tokony efa ao anatin'ilay atao hoe firenena émergent i Madagasikara fa alohan'izay ao anatin'ny vina satria araky ny taona de miteny efa taona voalohany amin'ny fanatanterahany vina de tokony efa iova misy sehatra efa tonga de afaka manova le fitantanam-bolam-bahoaka zao raha iny inge tsy zavatra tedavina tsony tsy zavatra tedavina tsony satria efa zavatra ny tena 20 taona nijery an'io tao foana de efa fantatra hoe reto rubrique isan-karazany reto le fandandanina foana tsy mitera-bokatra raha reny mila fahasahina mijery reto aloha de ho alaina ho atao ato taona voalohany ray taona voalohany amin'ny fanatanterahana vinany zany de efa azo tanterahany ary rehefa azonao zay vita de alefanao am'le tetikady le niteneniko teo hoe anaovana an'ilay fahavanany rafitra amatsina anatevenana ny investissement public ary alefa any amin'ny faritra anaovana an'le plan communal développement de efa mampiova zany efa hita taratra zany de mandeha any koa le fametrahana an'le lay mpitraikady vita teo ao anatin'ny efa taona de tena tokony hita vokatra fa vokatra mitoy zany rehetrarehetra zany amin'ny lafiny ara-toekarena na amin'ny fanatsarana ara-tsosialy vokatra mifandaminana rehetrarehetra ty amin'le akabobeny amin'ny rafitra politika le niteneniko teo hoe recadrage ny rôle de l'état sy ny sisa
ao anatin'ny efataona tokony hita tsara le vokatra de ny efataona mitoy ratsy mitoy koa le izy de tsy afaka tonga any am'le 3 tsika fa 3 zany a no fanamby arany fanamby lavitra indrindra hoe tsy maintsy tokony ho pays émergent Madagasikara fa de nizao de fa mila mijery an'izay satria ny vokatra kosa de tokony misy vina 2 taona vina 2 taona vina 1 taona vina 10 taona ohatr'izay ary zay le vina tokony ho izy fitambarana fanamby hoe taona voalohany inona fanamby de tsaraina amin'ny fanamby ny mpitondra rehetrarehetra amin'izay fotoana zay taona faharoa inona le fanamby ary fanamby de fiovana transformation amin'ny fiainan'ny olona sy ny fiainan'ny toe-karen'ny pirenena zay le izy fa tsy vina sanatria manidina amin'ny abakabaka zany inona no mety hoe nanosika hanoratra an'izay vina zay ianao hoe manana ataontsika hoe ambition na etaeta hoe mba satria zao fidianana matsy amin'ity taona ty de anao hoe mba manana etaeta irotsaka eo amin'izany sehatry ny politika zany ya zao ngamana maliko azy araky nefa nilazaiko anao to hoe fatramin'ny ela no ataoko hoe vavolombelona nahita le fomba fitantanana le gouvernance zany tianao tenena ary ny joro ny voya nanentana ny olona fantatrao tsara efa nanomboka tany amin'ny taona 7 tany no efa namoaka boky gazety boky tahiry moa izy io voaka isam-bolana zay efa nanao fanentanana nanao ny atao hoe conscientisation rehetra zany mba hijoroana ny tena tanjona zany de ny hoe mba hanentanana ny olona mba anova apiakatra ny laintan'lay adievitra eto amin'ny firenena mba hifantoka amin'ny tena olana fototra sy jery ny tena vahaolana de zay ny tena nataony joroana fa eto amintsika moa raha vao manao an'izay anao de tonga de tamin'ny voalohany de fa lay tahiry io fotsiny ary de fa nisany antony nanasorana tao amin'ny trésor ane zany manana ambition le zalahy ty zao le zalahy ty nefa fanentanana tsotra le izy tam'zany fanatsarana zany satria olombelona io de tahiry io tsy nanenjika olona nakely ary ato anatin'ny ty boky tsy manenjika olona tsy manenjika régime tsy manam-potoana am'zany raha Orlando Robomanana manokana fa tena lay olana fototra sy ny hoe vahaolana araky ny hevitro zany de nandeha teny le izy de ny olona zay vao entana kosa aloha sy ny olona zay niaino any fanazavana rehetra zay netoka de ny olona no nahatonga n'izay resaka zay voaloha satria izy ny tonga de nangataka hoe mila tsara ianao fa mila olona toy izao mitarika mametraka an'io vinanao io sy manatanteraka an'io fa tsisy anatanteraka an'io raha tsy hainao zay le ny atomboan'le zany atram'zao de za aloha atram'zao mbola tsy nanao an'zany hoe filazana anao candidature fa ny olona mangataka an'izay kosa aloha de mitombo andro amanala ary efa tena misy ara olona resy lahatra tam'ty hoe Madagasikara vina sy fanantenana zay lohateny ty dia ny era tamiko hoe afaka hanangana antoko politika de natsangana ary mitsangana eo antoko politika io misy io efa heritaona misy fikambanana Madagasikara vina sy fanantenana fikambanana tsotrako efa mijoro koa efa heritaona mahery ny fikambanana Big Soma Madagasikara mifototra amin'ny foto-kevitra ato de efa nijoro efa 5 taona mahery momba ny hoe ilatsaka ianao sa tsy ilatsaka ataoko fa zon'ny olo-pirenena tsirairay koa ny milatsaka raha te hilatsaka izy ary nefa koa za koa dia mahafantatra ary mahita fa tsy ny olona rehetra koa no afaka miditra am'zany fa olona tokony manana vina kosa aloha zay aloha ray ary olona manana pakiady ary afaka tonga de miasa ao ary afaka tonga de miasa rehefa voafidy fa tsy tonga de mbola hitsapatsapa ohatran'izay ataoko hoe nisy hatram'izay raha za manokana de afaka manao an'izay fa ny mifanapaha-kevitra amin'ny hoe ilatsaka za tsy latsaka de io akiniko amin'Andriamanitra io zay tompo sy mandahatra ny zavatra rehetra akiniko amin'ny vahoaka ihany koa fa rehefa sitraka ny vahoaka ane zany sitraky ny olona zay hifidy zany ary raha zay koa ny antso dia tsy hitako zay tokony ahasakana am'izay hatram'izao aloha dia mbola teneny vazaha je me garde bien na hoe tena mbola fera koa ny vava koa amin'ny resaka hoe milatsaka na tsy milatsaka zany fa dia mandroso manetana ny amin'ilay vina aloha zany atao
inona no ataontsika hoe teny farany hoentina marana n'izao fandarantsika akoatran'ny hoe fisaorana ny ataoko hoe ivitoerana fampianarana sy fanofanana tanora toytony zay ataoko hoe tena mandray andraikitra lehibe amin'izao ohatran'ny ataonareo zao dia isaorako manokana mihitsy satria tafiditra tsara ao anatin'ilay zavatra tiako amin'ny araky ny eritreritro atao zany izy hoe tokony ampitombona na ampiakarina ny lentan'ny adievitra eto Madagasikara raha tena te hiresaka fampandrosoana dia alao mba tena mijery fotony ny olana fa aoka zay ny culte de personnalité 25 taona hoy aho aoriana fahaleovantena tsy rariny ntsony kosa efatra ny republikana diavintsika efatra ny teteza mita de nefany inona le ny adevitra apetraka zany zao de hoe nitran'izay 25 taona zay inona ny tena olana teto tena misakana nyity fampandrosoany ity de andao mba hijery atrika amin'izay hoe inona no tokony amboarina arina ny vahaolana ny adievitra rehetra tokony mandeha de tokony mahakasika ary mifototra mifantoka amin'izay vahaolana zay de raha iresaka zao hoe inona ny inona ny vahaolana hoentinao tia ny vahaolana hoentiko de zay ny adievitra fa tsy hoe noho ianao rakoto de satria ianao mpifanandrina de ninona ataonao de soky ataiko ianao de tedaviko zay mba mety faiblesse kely na ny fiainanao manokana io na amin'ny zavatra rehetra zay mety azahoako anao raha ohatra indray ianao olona miaraka amiko mety amiko fatako zany miaraka amiko de toanako ianao indraindraiko ianao asoasoko ianao na efa fantatro zao ary hoe maloto ny tananao maloto ny toetsainao dia toanako ianao zay zany le ozy aho hoe ary angatahako ny malagasy mihitsy mba ho tonga saina amin'izay hoe tsy zay tsony ny fomba tokony hoentina manao politika eto Madagasikara fa tokony mba mahafantatra amin'izay ny hoe inona ny tena fampandrosoana tokony hipetraka eto amin'ny firenena de zay koa namaranako azy mamerina fisaorana to evansika fa tsy midalana ngeza be zany ny fieritreretana hoe vy fa tsy olona tsony no tokony apetraka eto amin'ity Madagasikara ity zay zany no etsika mamarina ny lohevitra zay ampatsahevika any hoe noaviny Madagasikara sy ny vy na mpiaramonina zay nety ny Andriamatoa Orlando Dodomanana moa zay tafatafany rahantsika andro an'izay de makasitraka atsika rehetra nanaraka hatrany farany ary mampanantenatsika hitondra zava-baovao ary olona vaovao ary mety vina vaovao ihany koa ao anatin'izao fandany zao. Makasitraka.